misaotranao jeso malalo tsatsizao fotona mamizao ianaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. Faly miarabanao indray zay manaraka tsy tapaka an'izao fandarana manokana zao dia nilesina ho an'ny tanora zokiny zany amin'ity anio ity. Mirary ny soa indrindra ho anao ity am-piandohana. Mialohan'izany anefa dia hivavaka isika. Dia Andriamanitra tsara indrindra saotra anao zahay fa nitahinao sy nitantanao mandrakariva hatratrizao fotoana izao dia mangataka aminao Tompo mba hitenenanao aminay aoka anie ny hevitra izay mampisaraka ny aminao foananao. Avozy mandrakariva ny fonay mba ahafahanay misara ny fitiavanao amin'ny hafa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesinantsika androany dia manao hoe tsy miova tsy azo ovana ary mandrakizay. Tsy miova tsy azo ovana ary mandrakizay. Tsy misy fampianaran-diso eken'ireo mpivavaka kristiana izay samy mifandona amin'ny vatana amin'ny fahefany lanitra. Tsy misy mitsipaka an-kariary ny baikon'ny fisainana mizotra araky ny itsiny. Tsy misy mamodoza tahaka ny fampianaraka ankehitriny izay mahazo vahanaingana tokoa. Milaza fa tsy mifehy ny olona intsony didin'Andriamanitra izy ireo. Samy manana ny lalàny ny firenendrehetra izay mitaky fanajana sy fankatoavana. Tsy misy mandeha iray aza fitondram-panjakana vanona raha tsy misy lalàna. Nefa dia tena tadiavin'ny olona tsy hanome lalàna hitondran'ny olona noforoniny ilay mpaharan'ny lanitra sy ny tany. Hevery hoe misy mpitandrina malaza mampianatra mpahay-be maso fa azo atao ny tsy hankatony lalàna mifehy ny tany izay misy azy ary miaro ny zon'ny olombelona ao. Fa mamepetra ny fahafahan'ny vahoaka ireo lalàna ireo noho izany dia tsy tokony hankatoavana. Aritra hafiriana no handeferana amin'ny olona toy izany hitory eny ambony pilipitra. Nefa heloka makadiro kokoa ve ny manao zinona ny lalam-panjakana sy ny lalam-pirenena noho ny manitsakitsaka an'ireo fitsipika izay nomen'Andriamanitra izay fototra iorenan'ny fanapahana rehetra. Namono miandalana toe-tsaina izay mahatsapa-ndraikitra sy nanafitra faharatsiana an'izao tontolo izao ny fampianarana milaza fa afaka mifankatoavana ny didin'Andriamanitra ny olona. Mipoaka antsika tahaka ny samonta mahery ny tsy fankatoavan-dalàna, ny fandaniam-poana sy ny fandraisan'ny kolikoly. Mety hanao fanavaozana tena ilainy ny vahoaka dia foto-kevitra mifandrindra amin'ny Baiboly. Ireo mitarika ny fihetsiketsehana momba ny alahady nefa ao dia misy an'izay fanoherana amin'ny lalàn'Andriamanitra. Fa dia tsy azo mpanompon'Andriamanitra ataony miray amin'izy ireo. Tsy azo amarinina na amin'ny fomba manao ahoana na amin'ny fomba manao ahoana ny fanesorana ny didin'Andriamanitra mba hitandremana ny didin'ny olombelona. Mba ao aminao tokoa anie izany teny izany, aoka ho tsapantsika mandrakariva fa raha ny fanjakana eto tany aza mila lalàna ary matetika amin'ny fotoana tahaka an'izao kaiky fifidianana dia hitantsika fa mifandrirotra ny amin'ny lalàna ny olona rehetra. Maika va ny fanjakana any an-danitra izay manana ny tanjany sy ny heriny dia mifototra amin'ny lalàna ihany koa. Isika raha matetika dia lazaina tia tanindrazana ny olona rehefa
mankatony lalàna ao aminy. Dia tsisy mihafa amin'izany ihany koa fa ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra dia midika ny fitiavanao ny fanjakany lanitra. Mba ao aminao anie izany teny izany eranjisika anao any koa amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Amen. Raha ny masina tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany tenao izany. Misaotra Tompo izay mamelombelo anay mandrakariva, fa izay kosa Tompo dia tano eo ambany fitarihanao sy fitantananao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.